Napetraka izy a mahaniolana ity fotony izany hoe ny ireo le antsona hoe fahamarana ireo olana madinika tokony vahana ity fotony raha amin'ny fiteny-bazaha moa izy dia hoe résolution des conflits communautaires izany hoe ireo zavatra rehetra azo vahana ity fotony zany dia vahana ity amin'ny alalany tranoazo fa mahana ny olana ihany fa eo ihany koa zany ireo torohevitra ny olona rehetra izay tonga amin'ny tarana io dia manana torohevitra trany amin'ny fitsarana io eo anatin'io misy PV be PV fandraisana amin'le fitarana olona dia misy koa PV fandraisana amin'ny voalazany dia faniny fitarainana dia misy io zany ampetrana foana le izy hoe raha tian'le olona ny antsona le raha amin'le dia antsona izy tanareo misy amipetany ministère fitsarana foana samy TPI tribunal d'appel instance dia ampahantsona le olona dia tonga ty izy dia eona koa hoe misy fitarainana mikasikanao tia inona mambaranao dia telo eo izy vitsy zay dia miditra amin'le hoe conciliation fampihavanana moa tena milazatsika malagasy azy eo ihany zay fa ity fotsiny tiako marihana ny olona tsy terenao havana tsy terenao havana izy fa misy fepe izay apetrako anatin'io nitanjona anatin'le fampihavanana ny vokatry fampihavanana raha ohatra moa zay verina ny havana tsy zay hoe ny tena tsara raha misy ray tsy manaraka an'io azo fanekena sosony havana io dia afaka mampiakatra amin'nyraharaha ny fitsarana ny anankiray rehefa nisy an'ity fifanarahan'ity fa tsy nanao izy tonga ao amiko izany ny olona dia milaza ny antondihany io dia avy azavainy amiko io izy dia asaika averiny dia raisika tsoratra dia izaho mandray tsoratra iny dia raha ohatra ka hoe miaraka eo zany le olona hita le nanao le herisetra dia le olona mitaraina dia samy teneniko izy aloha dia rehefa tena tsy vita koa zany dia akahaka ety amin'ny tantina ety amin'ny kantina le taratasy dia amena fihitsony izy dia entina ety fa raha ohatra ka hoe voalamiko eo io zany le izy dia arindrako ihany dia ampihavaniko eo